Salama daholo. Resaka sibana iny no sekorisako aminareo eto. Za zany nandinika hoe ny hamantarana ny sipa zany avy aiza izy a dia arakaraka ny fihetsika izay ataony. Raha izy zany sipa ohatra hoe somary misafisafy lohany foana ny atao toy ohatr' izao a, sipa avy nindorany fotsy izy zany zay eo amin'ny loha iny foana. Fa izy indray sipa somary bebe tapikandrina, ny andriny ihany no tena hita fa tsy dia hita loatra ny masona ny volo fa andrina fotsiny. Dia indray sipa avy nimbolokandrina iny. Fa izy indray sipa somary be vao maso tena miridoridy tena manao an'izao a, sipa avy any be masoandro reny. Fa raha izy indray sipa somary bebe orona, any ka hita hatramin'ny volokorona, sipa avy nikoron-drano reny. Fa raha izy indray sipa somary be vava tonga dia mivavaka dia misanasana ohatr'izao, sipa avy any andramo be vava reny. Fa izy manao izao, sipa avy any vava-tenony reny. Fa raha izy indray sipa somary kopakopa tsofina, afaka lalaovina ohatr'izao a, sipa avy ny tsofin'ondry reny, lalaovina ambony, lalaovina ambany. Dia raha izy indray sipa somary bebe nono a, tena reny papay be reny a, avy any be ronono reny. Fa raha somary kelikely izy a, dia sipan'ny tsimbazaza reny. Dia ilay izy indray sipa somary mampisihosio fia ohatr'izao a, sipa avy any fefirany reny na avy any feno arivo. Dia ilay izy indray sipa somary manao an'izao foana, sipa avy any Amboditsiry reny. Fa raha izy no manao an'izao, sipa avy any Itaosy.